Ry havana malala, faly indray tafaraka aminao eto amin'izao programa iarahantsika eto izao. Dia manonona ny fiadanan'ny Tompo aminao sy mankasitraka anao indrindra ny amin'ny fitiavanao manaraka nyity fandaharantsika ity. Efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra. Androany tsika dia resaka hoe efa nomeny ny herin'Andriamanitra antsika Jesosy. Melohan'ny hiresantsika an'izay ndao tsika hivavaka aloha. Andriamanitra o Rainay any an-danitra, ianao ilay namorona anay, dia ianao ihany koa no efa namolavola ny fomba hanavotana anay amin'ny fahotana. Andriamanitra o, taio izay rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao, mba ho isan'ireo izay voavitra hideranao mandrakizay andro aman'alina eo amin'ny seza fiandriananao, eo anatrehanao rehefa tonga izay fotoana izay. Ka ny zavatra izay ho resahanay eto izany Andriamanitra, dia mba hitondra anay ho any amin'izany fiainana mandrakizay izay homaninao ho anay izany. Ampio izay mba ho endry, ampio izay mba hanana fotsotra hanaiky ho tezain'ny teninao. Tononinay amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ry havana malala, Petera faharoa toko fahatelo, toko voalohany andininy fahatelo, efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Izao no vakiantsika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fahadimy dia ny andininy faha 1:30. Asan'ny Apôstôly toko fahadimy dia ny andininy faha 1:30 no ho vakiantsika. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy izany fanambarana mivantana izany. Izy nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy, hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Raha miresaka ny amin'ny Kristy, ny amin'ny tompontsika, ny Apôstôly Petera teto, dia nambarany tsara fa Kristy no efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy antsika. Ary izany ny hevitry ny teny hoe Jesosy, Jesosy, Jehova no mpamonjy. Izany ny hitantsika eo amin'ny Matteo toko voalohany andininy faha 1:20, satria izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Ravina malala, nomeny ny herin'Andriamanitra antsika Jesosy mba hanafaka antsika amin'ny fahotana. Tsisy tsony, tsy ilaintsika tsony ny ho voafatotry ny fahotana. Voafatotry ny zavatra efa fantatra fa tsy tsara, zavatra efa fantatra fa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, efa fantatra fa mifanohitra amin'ny didin'Andriamanitra. Tsy hanohy an'izany fiainana izany tsony isika, satria efa nomena Jesosy mba hamonjy antsika amin'izany fomba fiainana tsy tsara izany. Resy lahatra venao fa tsy tsara ny manota, tsy tsara ny fahotana, fa izy voavono mba hanaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Zanak'ondry nomen'Andriamanitra, tandindra ilay zanak'ondry tamin'ny fanimpom-pivavahana tany anefitra, tsy maintsy vonoina mba ahafahana mamela ny fahotan'ny fiangonana. Dia mazava tsara ny ambaran'ny soratra masina hoe Kristy zanak'ondrin'Andriamanitra, natao hanaisitra ny fahotantsika. Tsika amin'ny maha-olombelona tsika dia efa fironana ao anatintsika ny anota. Tsy ho resinao ny fahotana, tsy hainao ny miala amin'ny fahotana. Angamba mety vitanao ny miala amin'ny fahotanao sasantsasany, mba tsy ilazako hoe zay tena farany vitsy indrindra angamba raha mihoatra amin'ny fahotana ataonao rehetra isan'andro. Fa zao Jaona toko voalohany, filazantsarany Jaona toko voalohany dia ny andininy faha 12, efa haitsika loatra ihany koa io, fa eto izany dia enoko fa tena ho raisinao ny heviny. Jaona toko voalohany andininy faha 12, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Ry havana malala,
tsy hainao no mandresy ny fahotanao, hainao kosa ny safidy ny andray an' Jesosy. Isafidy ny hoe za Jesosy dia hanompo anao, za dia hanaraka anao, meo any hery, mangataka mba homenao hery, mba hahatonga ahy ho afaka amin'ny fiainam-pahotana. Fa zay rehetra mandray an' Jesosy, manaiky ny hanompo azy, dia homeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ilay herin'Andriamanitra hahatonga anao hiaina amin'ny fiainana araka ny projen'Andriamanitra ho anao, hahatonga anao hiaina amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ravina malala, mahita olona koa ve ianao sahirana mafy miala amin'ny fahalemena, efa fantany zao mihitsy fa raha tsy miova amin'io izy dia ho simba amin'io. Fiainam-pahotana, hafa-baraka raha mbola tsy afaka amin'io. Angamba ho simba ny tokantrano, ho rava ny fianakaviana, ho very asa sy ny sisa, raha tsy miala amin'io fiainan'io. Dia androany zany dia nambara ny soratra masina taminao, tamintsika, dia andana torohevitra izy, fa ny vahaolana ho azy dia ny mandray an'i Kristy ilay nomeny ny herin'Andriamanitra ho azy. Izy no nasandratra ny tanana ankavanana mba ho tompo sy mpamonjy. Ka zay rehetra mandray azy dia homeny hery ho tonga azy zanak'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra antsika ihany koa Jesosy mba ho mpanalalana antsika amin'Andriamanitra. Efa nandray an' Jesosy zany zao, efa nandray an' Jesosy ianao, nandray an' Jesosy ny olona anankiray, efa manana fiainana miaraka amin'Andriamanitra izy, tafiditra anisan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra izy, ao anatin'ilay antsoina hoe ankohonan'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra. Dia zao ny ambaran'ny soratra masina. Mahafinaritra be ilay teny Timoty voalohany toko 2 dia ny 5. Timoty voalohany toko 2 dia ndaovaka itsika nge ny 5, ndaovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa iray no Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy. Kristy Jesosy. Ray ihany ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, tsisy maro. Fa zao io anankiray io raiso ampiasao eo amin'ny fiainanao io mba hanalalana anao amin'Andriamanitra. Ahoana moa zany hoe manalalana antsika amin'Andriamanitra? Eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, rehefa mba maniry tsika ny andray valim-bavaka avy amin'Andriamanitra. Dia zao aza adino, Jesosy dia mpanalalana anao amin'Andriamanitra. Izy no hitondra ny vavaka ataonao eo amin'ny seza fiandrianana. Zany nge mahatonga an' Jesosy antsoiny ny soratra masina hoe mpisorona be tsika. Mpisorona be tsika ao amin'ilay fitoerana masina zay tsy namboarin'olombelona, fa fitoerana masina zay Andriamanitra no nanamboatra azy. Ny apôstôly Jaona dia nahita n'io fitoerana masina io, nomena fahitana mba hahita n'io fitoerana masina io, any an-danitra mantsy izy io. Dia Kristy manao ny asan'ny mpisorona be any amin'ny fitoerana masina any an-danitra. Ohatran'ilay hoe tamin'ny fanimpom-pivavahana tetỳ ambony tany zany, tamin'ny andron'ny zanak'Israely, fitoerana masina tetỳ ambony tany dia misy mpisorona be mifono ho an'ny fiangonana rehetra ao anatin'ny fitoerana masina. Dia ohatran'izay ihany koa Kristy any an-danitra any. Tsy apôstôly Jaona rery, Mosesy koa nahitan'izy io. Tamin'ny Mosesy nasaina nanao an'ilay fitoerana masina tetỳ ambony tany, dia nitenenina tamin'ny Mosesy mihitsy hoe aoka mba tena ataonao araka ilay fahitana naseho anao ilay fitoerana masina. Satria ilay mpisorona be manao fifonana ao amin'ny fitoerana masina io dia tandindona ihany an'ilay mpisorona be tsika any an-danitra izay manao fifonana ao antsika. Ravina malala, efa nomen'ny herin'Andriamanitra ho anao ihany koa Jesosy mba ho mpisorona benao, ho mpisorona beko, mpisorona be tsika any an-danitra, any amin'ilay fitoerana masina any an-danitra. Zany nahatonga ny apôstôly Jaona nanao hoe ary raha misy manota dia manana solo vava isika ao amin'iray dia Jesosy Kristy ilay marina. Ravina malala.
ny herin'Andriamanitra no nahafahantsika nahazo an'izany. Tsy eritreretintsika akory azy, tsy tonga ao an-tsaintsika akory hoe tena zavatra tena ilaina, zava-dehibe eo amin'ny olombelona mpanota ny ahafahany mba manana mpanalalana hanalalana azy amin'Andriamanitra. Tsy takatra ny saintsika izany, fa Andriamanitra no manambara antsika an'izany, dia Andriamanitra efa nanomana an'izany ho antsika, efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika izany. Ka dia izao ny tokony ataontsika araka ny voalazan'ny apôstôly Jaona, izay rehetra nandray an' Jesosy dia omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Indraindray indrindra fa ho an'ny tanora, fa na ny olon-dehibe koa azy, izany hoe mandray an' Jesosy izany ohatra ny zavatra manambany, mampihetry, zavatra tsy ilaina, ho fombafomba-pivavahana, ravina malala. Ohatra ny herin'Andriamanitra namorona an'izao rehetra izao, namorona anao, nanolotra n'izany ho antsika, nanolotra ho antsika ny fiainana. Dia io herin'Andriamanitra io ihany koa mahafantatra fa ilainao eo amin'ny fiainanao Jesosy. Dia izy no nandamina amin'ny heriny magaga mba hahatonga anao ho afaka hisafidy ny handray an' Jesosy. Ary izay rehetra mandray azy dia mahazo hery, nomena hery mba hahatonga azy ho zanak'Andriamanitra. Olombelona mpanota, olombelona mety lavo, olombelona efa nanao ratsy, fa afaka ny ho tonga zanak'Andriamanitra. Ravina malala, ianao mahafantatra ny tenanao, fa za zany izao, za izay mijoro eto anatrehanao ity, dia ampanetretena ny tenenako anao fa raha ny ratsy vitan'ireto tanako reto sy nandalo tao an-tsaiko tao dia tena ratsy. Fa noho io herin'Andriamanitra nomeny tamin'ny alalan'i Jesosy io, dia mino aho fa tena zanak'Andriamanitra zao. Ary mino aho fa indray andro any ty tanako izay efa nanao ratsy ity dia hifampitantana amin'i Jesosy any amin'ny fiainana mandrakizay rehefa tonga izay fotoana izay. Hiara-honina aminy mandritry ny mandrakizay. Izany ny programan'Andriamanitra ho antsika. Izany no hevitra efa heveran'Andriamanitra ho anao. Fa zao raiso Jesosy, izay rehetra mandray azy dia omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Hoy ianao hoe ataoko ahoana ny fomba handraisana an' Jesosy? Mivavaha ianao, mitokana ianao dia mivavaha, manetretena eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra. Dia angatao izy Andriamanitra, ampio mba tena handray an' Jesosy ato anatiko. Atoroy azy tokony atao mba hahatonga ho tena hiaraka an' Jesosy. Fa raha tena fanarianao zany dia ho avy ny herin'Andriamanitra, herin'Andriamanitra mahagaga handray anao mba ho tena ao an' Jesosy. Ny Kolosianina 2:9 sy ny 7 amaranantsika azy. Kolosianina 2:9 sy ny 7 dia izao ny voalaza: koa tahaka ny nandraisanareo an Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa, ka mamaka sy miorina mafy ao aminy, ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto amin'ny fisaorana. Handray an' Jesosy ianao zao. Fa zao mandehana miaraka amb Jesosy toy izany koa. Tahaka ny nandraisanao azy, ny safidy ianao, nampiasainao ny herin'ny safidy, izay safidy hanaraka anao Jesosy, dia ampiasao koa ny herin'ny safidy, izay safidy ny handeha hiaraka aminao isan'andro Jesosy. Fa tahaka ny nandraisanao azy dia mandehana ao aminy araka izany koa. Mamaka, miorina tsara eo am' Jesosy. Raha tena maniry an'izany ianao
ny herin'Andriamanitra no hanampy anao hanao an'izany. Fa efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Velona eo amin'ny fiainana feno faharatsiana isika. Velona amin'ny vanim-potoana farany amin'ny tantaran'ny tany isika. Velona amin'ny fiainana izay misy fahavalo izay mandrovitsy satria fantany fa kely sisa ny androny. Fanambarany Baiboly zany. Fantany fa kely sisa ny androny, zany hoe arakaraky ny mahakely ny androny. Vao maika io fahavalontsika io dia Satana zany, vao maika izy tezitra, vao maika izy romotra, manana fahatezerana lehibe. Zany ny fanambaran'ny soratra masina. Fa zao ninona zavatra misy efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika Jesosy. Hitahy ianao anie Andriamanitra, ka mba ho isan'ireo izay mamaka sy miorina tsara ho aminy ianao. Andao entsika mivavaka izay. Vavaka tsika Tompo. Andriamanitra Rainay any an-danitra, atolotra ianao rery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra satria efa nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Fa izay rehetra mandray azy dia mahazo ny herin'Andriamanitra mba ho tonga zanak'Andriamanitra. Faly izay amin'izany Andriamanitra. Ampio izay mba ho endry. Ampio izay mba tena handray an' Jesosy amin'ny fonay rehetra sy amin'ny fanahinay rehetra, amin'ny herinay rehetra. Ary tahaka ny andraisanay an' Jesosy no mba handehananay ao aminy tahaka an'izany ihany koa. Fantatray Andriamanitra fa hevitra tsara, projet farany ambony indrindra nefa nataonao amin'ny fiainanay raha namorona anay ianao. Ka dia mba hitahy anay rehetra tsirairay avy anie ianao, mba ho tafatoetra tsara amin'izany sorodalana efa nisoritanao izany izahay. Manana an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy anay, ilay mpanalalana anay amin'Andriamanitra. Ilay manome anay ny herin'ny lanitra mba hatonga anay ho zanak'Andriamanitra. Ary dia hifikitra hiorom-paka eo aminy tsy hala eo intsony. Mandrakizay. Matoky izay Andriamanitra fa miaino izany vavaka izany ianao satria tonononay amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy Tomponay sy efa nanolotra ny aino ho anay izany vavaka izany. Amen.